Ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Fanamarahaba antsika rehefa malalatra ity sabotsy faha-efatra ny volana aprily ity. Ny mofinaina izay voalahatra ho antsika dia ny taratasy voalohany nosoratan'i Petera voalohany toko fahatelo, Petera voalohany toko fahatelo andininy fahavalo ambin'ny folo ka hatramin'ny faha iraika amby roapolo amin'ny anaran'i Jesoa. Fa Kristy koa azy efa nijaly indray mandeha noho ny ota, ny marina hamonjy ny tsy marina mba hitondra antsika ho amin'Andriamanitra ka novonoina tamin'ny nofo fa novelomina tamin'ny fanahy izay nandehanany sy nitoriany teny tamin'ireo fanahy tao an-tranomaizina, dia izay tsy nanaiky fahiny fony niandry ny faharipon'Andriamanitra tamin'ny andro Noa raha mbola namboarina ny sambo fiara, izay nidiran'ny olona vitsy dia izy ivaly mianaka ka dia namonjena azy ny rano. Izay mamonjy anareo koa ankehitriny dia ny batisa izay tena nio tandrindrina eo, tsy ny fanesorana ny fahariton'ny nofo anefa fa ny fitadiavana, ny fieritreretana tsara eo anatrehan'Andriamanitra amin'ny itsanganan'i Jesosy Kristy tamin'ny maty. Ray Masino manamasinana amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ity sabotsy masina ity moa tsy rehefa malala dia teo amin'ny tantaran'ny fiangonana dia nataony hoe sabotsy ny fahanginana. Sabotsy izay fotoana nahatserovan'ny fiangonana ny nidinan'i Jesoa tany amin'ny fiainany tsy hita arak'eo andininy fa sivy ambin'ny folo hoe izay nandehanany nitoriany teny tany amin'ny fanahy tao an-tranomaizina, izany hoe Jesoa amin'ny fampianaran'ny fiangonana dia nidina tany amin'ny fiainany tsy hita, nitory teny tamin'ireo fanahy tao amin'ny fiainany tsy hita, io ilay tenen'i Petera eto hoe tamin'ireo fanahy tao an-tranomaizina, izany hoe nidina tany amin'ny fiainany tsy hita Jesoa nanafaka ireo izay tao amin'ny fiainany tsy hita mba ho tompony maty sy ny velona izy hoy ny afatry ny filazantsara. Noho izany dia zava-dehibe ary ilay hoe nidina tany amin'ny fiainany tsy hita ao anatin'ny fanekempontsika, tsy hoe nidina tany amin'ny fiainany tsy hita maty tany amin'ny fiainany tsy hita izy, fa niasa tany amin'ny fiainany tsy hita Jesoa, namonjy tsy ny velona ihany fa ny maty koa. Ary dia ny sabotsy masina tahaka izao fahanginan'ny fiangonana fahatserovany ny nidinan'ny tompo tany amin'ny fahafatesana ary eritreretany lalina momba ny fitiavan'Andriamanitra azy, eritreretan'ny fiangonana io izany ny fitiavan'Andriamanitra azy, ary mandrakariva moa nandritry ny taonjato maro dia mitohy ao anatin'ilay fanetretena, mitohy ao anatin'ilay fahanginana sy fandinitena ny fiangonana, ary mandrakariva tsy dia tena tamin'ny andro vanim-potoanan'ny Moyen Âge moa izany dia vanim-potoana izay tsy dia hanaovan'ny fiangonana fety be dia manahoana loatra, tsy hoe misaona tsy izay loatra fa ny amin'ny hoe fandinitena ao anatin'ny fanetretena, tsy dia tena nanao mariazy loatra ny fiangonana tamin'izany fotoana izany, tsy manakana antsika tsy hanao mariazy akory izany, fa ny tantarantsika hoe ny ainan'ny fiangonana izany nandritra an'izany taonany dia fotoanan'ny fanetretena, fahanginana, fieritreretana, eny hatramin'ny fifadikanana mihitsy ara ny eritreretan'ny fiangonana izany satria maty ny tompo. Fa raha ohatra ka mijery ity entam-piarasanantsika ity tsika ny mofinaina dia manindry mafy izany fahafatesan'ny tompo, izany famonjena nataon'ny tompo ho antsika toa amin'ny hazo fijaliana izany Petera eto. Tany amin'ny taona efatra amby fitopolo sy sivinjato sy arivo dia nisy mpitoroteny talohan'izay izy efa nalaza antsoina hoe Billy Graham. Billy Graham izay mpitoroteny evanjelistra malaza, ary Billy Graham dia izay nampiavaka azy dia ohatran'ny mpitoroteny rehetra ihany izy tariny fanan'Andriamanitra, fa anankiray izay nampiavaka azy dia ny hoe maika ny fitoriana ny filazantsara. Miverimberina ao anatin'ny toroteny Billy Graham tamin'ny fotoan'andro ny hoe io fitoriana ny filazantsara io maika io,
zavatra tsy andrasana io, zavatra atao lahara-pahamena io, ary zavatra ataony miny rehetra io. Niza hoy Billy Graham ka nahatsiaro nandray ny famelan-keloka, niza mahatsiaro voavonjy de zao tsy maintsy mitoro ny filazantsara izy. Anankiray am'izay asa na ataotsika hoe andraikitra izay andrasana ny olona nandray ny famonjena rehetra ny fitohinan'ny filazantsara, izay engagement izay fandraisana andraikitra ataony mpino ny fitohinan'ny filazantsara zay de tsy andrasany zay maiky zay ho ity rangahy ity zay mpitoro evangelista protestant réformé fa évangélika eo resahatsy kely mahasamy hafa azy am'izay mety ho mahazatra atsika satria misy mahasamy hafa azy any amin'ny fiangonana réformé tahaka atsika zay tsy no fomba fiasa loatra fa lay teolojia. Amin'ny taona efatra amby fitopolo sy sivinjato sy arivo izy no miresaka momba ny famonjena nataon'i Kristy, ny famelan-keloka nataon'i Kristy, ary dia namory olona anarivo raha tsy diso 500 ano any tamina firenena 500 eto ambonin'ny tany, namory vahoaka kristianina maro tany Lausanne, nahaterahan'ilay tsy ny hoe déclaration de Lausanne any amin'ny taona efatra amby fitopolo sy sivinjato sy arivo, dia zany efa manakaikikaiky ny 50 taona zany, izany 50 taona mahery mihitsy, 1 amby 50 taona, izany déclaration de Lausanne zany, zay nitarihin'ny Billy Graham. I déclaration de Lausanne io zay araky ny resahantsika teo rehefa nivory reo fiangonana reo de manao hoe ity filazantsara ty, ity famonjena nataon'i Kristy tao amin'ny hazo fijaliany ty maika ny itoriana azy, maika ny ampahafantarana, urgent, maika fa tsy zavatra andrasandrasana, tsy zavatra atao zandrinasa fa maika ny fitohina ny filazantsara. Ho atsika zay ao anatin'ny fiangonana réformé, ty fatatsika fa misy ny tsony hoe fiangonana evangelika, misy ny tsony hoe fiangonana réformé, tsy mifaralavitra akory izy ireo. Iny tsy mampifaralavitra azy ny fahefan'ny Zoatra Masina mazava be fa na ny fiangonana evangelika na ny fiangonana réformé dia samy manaiky ny fahefan'ny Zoatra Masina ho an'ny manapaka eo anivon'ny fiainan'ny fiangonana. Ny sola scriptura zany de mipetraka tsara mihitsy amin'ireo fiangonana ireo. Ny faharoa dia ny fahefan'Andriamanitra, mahatsirefesy mandidy an'Andriamanitra, Andriamanitra souverain, Andriamanitra tsy refesy mandidy, dia iraisan'ireo fiangonana reo zany fomba fijery zany. Fa ny fahatelo dia mazava be kokoa lay iraisan'izy ireo dia ny famonjena maimaimpoana, famonjena maimaimpoana, tsy vodina ny famonjena, tsy avy amin'ny asa ny famonjena, ny famonjena de zao avy amin'Andriamanitra maimaimpoana. Jesosy Kristy tompo maty tao amin'ny hazo fijaliana, famonjena ho an'ny olona maimaimpoana. Fa izay nahasamy hafa azy kosa nefany dia ao anatin'ny déclaration de Lausanne ity rehefa miresaka tsika hoe voavonjy mandray ny famonjena, dia amin'ny déclaration de Lausanne zay amin'ny evangelika zany dia manao zava-dehibe lay finoana izy, manao zava-dehibe lay ireo resahantsika telo ireo izy, ny fandraisana ny famelan-keloka nataon'i Kristy tao amin'ny hazo fijaliana, zay maimaimpoana, zay asan'Andriamanitra, fa izy kosa de manindry mafy ilay ataotsika hoe manindry mafy ny fibebahana, zany hoe tsy misaraka amin'ny evangelika, am'ireo fiangonana evangelika ny finoana sy ny fibebahana, miantoka lay saluna, miantoka lay famonjena zay fifamatoran'ny finoana sy ny fibebahana zay. Eo no nahasamy hafa azy amin'ny fiangonana réformé tahaka atsika. Ino nahasamy hafa azy? Tsy ny fiangonana réformé dia manindry mafimafy kokoa lay ataotsika hoe fanapahan-kevitr'Andriamanitra, fanapahan-kevitr'Andriamanitra. Ny fiangonana réformé tahaka ny dia manindry ny finoana, fa amintsika ny finoana tsy fanapahan-kevitr'olombelona ihany,
tsy fanapa-kevitro raha rery no hoe mino. Tsy zay loatra hoy ny fiangonana réformé fa ny finoana de fanomezan'Andriamanitra. Zany hoe matoa mino, matoa isika mino, de izao tsy isika mpanota mihitsy na vita nanapa-kevitra ino, tsy asantsika mpanota, tsy asan'ny olona mpanota. Hoy Calvin no afaka manapa-kevitra ino an Jesosy, fa asan'Andriamanitra. Andriamanitra ny asa tao anatin'ny olona nahatonga ny olona ino, zay mahatonga ny apôstôly ny teny ampitoboa ny finoanay. Zany hoe amintsika de zao tsy fanapa-kevitry ny olombelona akory ary. Marina fa hoe zava-dehibe Jesosy mendram-panontaniana manao hoe mino va ianao misy fanapa-kevitry olombelona, saingy zao mino ny fanapa-kevitry olombelona ho Calvin, de zao zava-dehibe ny tsy tokony ho adinotsika fa fahasoavana ny finoana. Zany hoe fanomezan'Andriamanitra ny finoana, ary satria fanomezan'Andriamanitra ny finoana de fanomezan'Andriamanitra zany ny famelan-keloka, de fanomezan'Andriamanitra koa ny fahasoavana mazava ho azy. Fa izao tsy manome toerana loatra ny ilay ataontsika hoe fanapa-kevitry olombelona mihitsy Calvin, fa tena mametraka ny hoe voavonjy isika no ny asan'Andriamanitra madiodio. Io dia somary mahasamy hafa, marina fa mifanakaiky be izy, mifanakaiky be le fomba famaritana, fa na izany ara misy mahasamy hafa azy ihany. No zany a dia tsy de tena nyresahan'ny eglizy réformé tahaka atsika loatra ny fanindrina mafy ny antsoina hoe fibebahana. Tsy hoe tsy mibebaka akory isika, tsy zay, sanatria ny vava tena mibebaka isika, fa ny protestante réformé dia zay mahatonga azy hoe ohatra rehefa manatrika évangélisation asika ataon'ny eglizy évangélika, de misy foana ny antsoina hoe appel, misy foana lay antso hoe iza no mibebaka, iza no andray an' Jesosy, misy an'iny antso avy eny foana. Dia fa ho an'ny eglizy réformé tsy de tena manao loatra an'izay izy, tsy hoe tsy mitona ny olona hibebaka izy, toroteny isan'alady renao fa miantso ny olona ao fibebahana foana mandrakariva, fa ilay fibebahana dia tsy tsindriny ny réformé loatra. Ny antony tsy andriny azy tsy hoe tsy zava-dehibe, fa ny antony tsy andriny azy dia matahotra izy sao de anakona ny fahasoavana ny fanapa-kevitry olombelona. Satria mantsy ny fibebahana raha takina tsindrina loatra dia manjary voatsindry indray lay asany, lasa takony zay indray lay asan'ny fahasoavana. Zany hoe manjary lasa toy ny fepetra, na de fepetra ihany ary toy miteny manao hoe zay tsy mibebaka tsy voavonjy. Fa ny protestante réformé de zao tsy te hanindry mafy lay fibebahana izy, ohatra amin'ny resaka batisa toy Petera, dia amin'ny hoe zay batisa izay dia tsy manindry ny fibebahana izy satria te hametraka, tsy hoe manamaivana ny fibebahana fa te hametraka bebe kokoa, te hametraka avesa-danja ho mavesa-danja ny fahasoavana. Zany hoe raha ohatra ka tsy miresaka fibebahana sika amin'ny batisa, tsy miresaka fibebahana tsika amin'ny lafiny zava-drazana, de zao tsy hoe manamaivana ny fibebahana, toritenin'ny Jesosy zany, toritenin'ny fiangonana zany, fa zao aoka tsy ho ny asan'olombelona mihitsy no indraindraina, satria rehefa voatsindry loatra ny fibebahana de manjary lasa ho toy ny droit na ny lanitra ary. Zangy efa mibebaka, zangy efa mifony, na hoe ianao nga efa mibebaka, ianao nga efa mifony, ianao nga izao, de lasa toy ny lasa voatsindry indray lay asan'olombelona manoloana n'lay asan'Andriamanitra. Ary zay no nahatonga ny fariseo bedin'ny Jesosy foana nge, bedin'ny Jesosy satria notsindriny loatra lay asan'Andriamanitra, lay asan'olombelona. Za efa nifady-hanina, za efa nanao fahafolokarena, za efa nanao an'izao, za efa nisasa, za efa nidio, za efa nanao an'izao, za efa sinsy de adininy fa afaka nanao zany rehetra zany izy, tsy lay maha olombelona mpanota azy fa lay asan'ny fahasoavana. Ary satria asan'ny fahasoavana de zao tsisy tokony ireharehana, tsisy tokony hitanjana zany akory ary. No zany a dia raha ohatra ny protestante réformé teniny hoe famonjena, dia miresaka izany famonjena izany ho maimaim-pony izy ary mametraka fa fahefan'Andriamanitra ny mahavoavonjy ny olona. Ary io anton'io ange ny mahatonga ny protestante réformé
ohatra miresaka amina protestante réformé anao de hitanao ny fanetretenany ohatra tsy hoe mireare akory ny ilany miaraka fanontaniana aminao manao hoe enao ve voavonjy de betsaka amy protestante réformé mivavaka isan'alahady a manao adidy ametraha-tanana mpiandry BDP a mbola mieritreritra manao hoe asa fa de zany moa zao apetraka amin'Andriamanitra tsy hoe kely finoana izy tsy azotsika tsaraina ho kely finoana izy sanatria tsy azotsika ho atao hoe antsy resy lahatra izy sanatria fa izao satria masaka ao anatiny lay ataotsika hoe souveraineté de Dieu lay hoe tsy refesy mandidy Andriamanitra fa efan'Andriamanitra zany za tsy mandidy alohan'Andriamanitra fa zao an'Andriamanitra zany ny ataoko de manompo ny ataoko de mivavaka ny ataoko de mino fa nandray famelan-keloka fa ny famonjena de an'Andriamanitra zany mety tsy de marina loatra zay amy fotoana sasany hoe mila azonao antoka fa voavonjy anao ny evangelika kosa manao hoe tsy mety zany fa mila azonao antoka mihitsy ary zay ndika ny fitoana firazantsara ny evangelika manao zay azo antoka ny olona lay ataotsika hoe assurance du salut anankiray am'izay fomba fitorony evangelika ny hoe mila ilaina mihitsy ny ananan'ny olona ntsina hoe assurance du salut zany hoe atao mihitsy zay azahoan'ny olona antoka fa voavonjy izy ary mariny zany tsy diso koa zany amy fotoana sasany fa ny réformé kosa manao hoe mila azo antoka kosa tsy ny famonjena any tena zava-dehibe fa ny fahazahoako antoka fa ny Andriamanitro mahavonjy ahy tia tsy de misy hoe diso marina loatra akory izy io rehefa tena jerena lalina fa misy mahasamihafa azy any ilaina fantatrao fotsiny hoe aiza ho aiza ny misy anao no zany dia zava-dehibe ara hotsika manao hoe amin'io am'izao fotoana na hafatesan'i Kristy zao de tsy tokony adonanao fa maimaim-poana ny famonjena ary mitaonanao hibebak'Andriamanitra mitaonanao hiverina ho amin'ny Andriamanitra mitaonanao atsiaro azy Andriamanitra io mouvement de Lausanne io zay evangelika io tsika teo tsy réformé ohatran'ny mety ho masatra atsika kory fa na izany ara misy zavatra petsaka zay iainatsika isan'andro ohatra manao izy manao hoe tsy misaraka mihitsy amin'ny mouvement de Lausanne na amin'ny andro Billy-Graham ny hoe atraina tongany hoe nanomboka tamin'io efatra amby fitopolo sy sivinjato sy arivo de BDP ny association ONG kristiana evangelika teraka eto ambonin'ny tany satria izy zao dia mitory manao hoe tsy afa-misaraka mihitsy ny asa sy ny finoana tsy misaraka ny ary efa miteny izy asa io tsy lay asa ameloma tena loatra fa lay action sociale tsy misaraka mihitsy ny finoana sy lay action sociale ny déclaration de Lausanne evangelika io resahantsika eo aloha dia ilay ataotsika koa hoe lay diakonia zay io action sociale io ilay fiangonana manoloana ny fantrana lay fiangonana manoloana ny injustice na tsirarina eto ambonin'ny tany dia notsindriny ny déclaration de Lausanne evangelika io ho an'ny fiangonana réformé takatsika dia mazava ho azy ny maika ny zay mahatonga ny Lausanne teny hoe maika ny fitokana filazantsara fa ho an'ny fiangonana zokony tahaka ny hoe fiangonana réformé takatsika dia manao zava-dehibe ny asa izy manao zava-dehibe ny asa isika manao zava-dehibe ny fitoriana ny filazantsara isika fa reto zavatra roa reto no tsy adinon'ny fiangonana ataotsika hoe réformé lay fanomeza toerana ny fiangonana zany hoe tsy de tena lay individu loatra akory ny tena zava-dehibe fa lay communauté zany hoe lay action sociale ilay asa atao de zao asa ataon'lay fiangonana miaraka asa ataon'lay rafim-piangonana asa ataontsika mianakavy tsy de tena lay tsirairay loatra ny tena tsindriny tsy manao zany ny église réformé fa manao izy tena manao mazava ho azy Calvin nampianatra an'izany fa zava-dehibe am'lay rafim-piangonana lay fiangonana manontolo lay communauté lay fiombonana no manao an'io asa io ary ao anatin'ny fiombonana no hanatanterahany zany ka zany zavatra any dia rafitra mihitsy ny manao zany tsy olona anankiray ny manao zany
fa lay rafim-piangonana lay mpino ray manontolo no miara-mietika miara-miaina manatratra ny tanjona izany ary dia zay no mahatonga lay fizarana ndraikitra atao anatin'ny fiangonana hoe ity ataon'ny olona diakonia ohatro ataon'ny diakona sy ny sisa rehetra tsara manamarika raha ohatra ka miresaky tsika ny mahasamihafa azy ny atao ambadiky ady lehibe faharoa mantsy teo amin'ny tantaran'ny finoana aty ataotsika ambadiky lehibe ady lehibe voalohany mihitsy ary amin'ny lafiny ataotsika hoe tantaran'ny finoana na tantaran'ny fotopinoana histoire de dogme dia raha ohatra ka somary mijery kely sika dia ao anatin'io persona telo ataotsika hoe persona fa zay ny malaza azy kokoa ataotsika persona telo mandrafitra ny trinité io Andriamanitra ray Andriamanitra zanaka ary Andriamanitra fanahy misy fotoana na ataotsika hoe nisy fotoana moa fa mitovy reo loharano ray ihany reo tsy misy hierarchie reo amitsika protestant na évangélique io na réformé io na katolika io dia rehefa mino trinité tsika dia Andriamanitra ray ihany reo essence ray ihany loharano ray ihany no mipirana saingy ao anatin'ny trinité io de misy fotoana toy ny ohatrany hoe mitodika foana tamin'Andriamanitra ray ny olo ao anatin'ny testamenta taloha de izay voatsindry matetika lay Andriamanitra ray tsy voaresaka lay Andriamanitra fanahy Andriamanitra zanaka ao amin'ny testamenta taloha voaresaka fa tsy priany takany testamenta vaovao akory ao amin'ny testamenta vaovao de matetika voatsindry lay ataotsika hoe lay Jesosy Kristy tompo lay mpamonjy ary dia nandritry ny tonjato maro ny tonjato voalohany tonjato foroa vanim-potoanany moyen âge de saika niivy tamin'i Jesosy lay trinité kristocentrika niivy tamin'i Jesosy lay trinité ary hitatsika fa natanjaka be zay teolôjian'ny finoanany Kristy zay zany hoe voatsindry tena voatsindry mihitsy voatsindry mafy resahana lay famelan-keloka azo amin'i Jesosy lay famonjena azo amin'ny alalan'i Jesosy fa aty ambadiky na lehibe faharoa tantaran'ny fotopinoana resahantsika ty satria miresaka ny evangelika tsika dia aty amin'ny ambadiky na lehibe voalohany izy ambadiky lehibe faharoa dia nipoitra lay fanomezan-toerana bebe kokoa ny fanahy masina ao anatin'ny trinité tsy hoe maivana akory le roa voalohany fa azo lazaina hoe nianipoitra ny anazy toerana ilay fanahy masina lay persona fahatelo tao anatin'ny trinité ary zay no nahatonga ny ataotsika hoe mouvement pentecôtiste ny antsoina hoe mouvement pentecôtiste zay nipoitra tany États-Unis nipoitra maneran-tany moa dia tsy inona tsy akory fa nateraky izay fanomeza toerana bebe kokoa lay fanahy masina tsy hoe tsy nahazo toerana io zay akory teo aloha fa lasa ataotsika hoe pneumocentrika zany hoe lasa voatsindry kokoa ndray ny asan'ny fanahy masina teo aloha dia mazava ho azy rehefa mahita ny sampana fifoazantsika dia Jesosy rery ihany zany soratra na nihiry io na ery be dehibe amin'ny anaran'i Jesosy niivy be dehibe tamin'ny Jesosy tsy hoe diso akory zany fa zay le teolojia fa aty an'izay lehibe fa aoriana teoria kosa dia voatsindry kokoa ny asan'ny fanahy masina ary rehefa notsindrina ny asan'ny fanahy masina dia notsindrina miaraka tamin'izay ny fanomezam-pahasoavana lasa satria ny fanahy masina famatotra asan'ny fanahy masina ny fanomezam-pahasoavana de zay mahatonga ny mouvement pentecôtiste ireo pentecôtiste be dehibe manindry mafy ny fanomezam-pahasoavana ny teny amin'ny teny tsy fantatra ny manasitra na ny mampanakarena koa angamba aiky satria tsy fanahy masina tsy manao zany loatra fa ireo ataotsika hoe ireo mouvement pentecôtiste maro dia nanindry mafy an'izay asan'ny fanahy masina izay ary ndraindray ara adino lay sola scriptura fa ndraindray ara toy ny lasa ambony kokoa noho ny soratra masina indray aza lay asan'ny fanahy masina asan'ny fanahy masina koa ny soratra masina fa izao ndraindray dia raha misy olona tsindriny ny fanahy masina de noheverina ho ambony noho ny sola scriptura iny lasa noheverina ho toy ny hoe baiboly aza lasa any ambaniny ambany amin'ny tsy lafiny hoe ratsy akory fa noheverin'ndrareo lay olona miteny amin'ny anaran'ny fanahy masina no toteny kokoa no lay baiboly mouvement pentecôtiste natonga zany rehetrany ary anankiray elatra avy am'izay
ny mouvement évangélika apahany a mouvement évangélika ka natonga azy nanome toerana be mihitsy ny ataontsika hoe fibebahana na ny conversion individuelle tsy diso akory zany tsy diso mihitsy fa ataontsika hoe samy hafa am'izay nitezana sy nanolokolona atsika réformé amitsika de zao tsy mandany asan'ny fanamasina akory isika mazava ho azy manao asa sy famparizantsika dia miantso ny fanamasina mametra tanantsika de miantso ny fanamasina mandray andray fanasan'ny tompontsika de miantso ny fanamasina mivavaka makisaotra masinatsika de mangataka ny fanamasina tsy misaraka mihitsy amitsika ireo fa amitsika de zava-dehibe mihitsy lay fahatserovana lay famelan-keloka natolotry Jesosy aloha lay eo am Jesosy eo amin'io famelan-keloka eo amin'io azo fijaliany Kristy eo no manompoka ny zavatra rehetra eo amin'io no hamakitsika no hijerentsika ny zavatra rehetra ary io teneniny Petera afaka malala ingane hotsapanao ara fa zava-dehibe ny ahatserovantsika ny fahafatesan'ny tompo zay nazahoantsika fiainana sy famelan-keloka io fanaisantsika ny Jesosy io fananatsika ny Jesosy ao anatintsika io no miteraka risy-po ty anatintsika hizarany filazantsara miteraka risy-po ty anatintsika iova hanao ny sitrapon'Andriamanitra io finoatsika ny Jesosy io mahatonga atsika mahana fasahina hijoro vavolombelona hitory ny fahatsarany Kristy ivavaksika tompo misotranao zay noho ny famelan-keloka nomenao anay misotranao noho ny fahazavan-tsaina omenao anay hatakaranay fa ao aminao ny misy ny fiainana enao no namela heloka anay enao no nanasitrana anay enao no nanavitra anay tsy hidina any andafaka ary enao no mahatoy zao anay misaotra tompony amin'ny famelan-keloka zay nomenao anay ary mbola hifonona anao anay isan'andro eo an-tanana ankavanan'Andriamanitra dia atao velona ty anatinay tompo ny finoana ny fanarahana anao mba anakia avao zay anakia tsara zay ary ho fiasana amin'ny fijogona vavolombelona de misaotra amin'ny am'izay nomenao anay tamin'ny herinandro izay nankalaza anay anao noho ny herinandro masina hitsenan'ny Pasika zay dia aoka hitoetra ty amponay ny fanahinao masina hitahiry ny asa-panavozana nataonao anay tao amin'ny azo fijaliana hitahiry ny fahasoavanao zay nomenao anay tamin'ny alalan'i Jesosy zanakao dia amindreo fo zay tompo ny tanindrazanay ny fiangonanao ny ankonanay amindreo fo ho feno fifaliana sy fiadanana hatrany saotra Jesosy amen